abatsika rehetra ny tokantrano andriavana zay manaraka indray ity fandaharana tya zay arahana hoeto isaky ny fotoana tahaka zao. Milohany aresantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka foy aho gataka ny fanahy masina mba hitaridalana ny teny zay ho ambareto androany. Raha io misaotranao lehibe aho ny amin'ny fotoana zay mbola nomenao anay azonay mbola miaino ny teninao tahaka zao zay teninao tena jiro ary fahazavana ho anay indrindrindrindra amin'izao fahavelomana izao manome an'izao teny izao ianao mba atonga anay tena hanana an'izany toe-panaraka an'Andriamanitra araka nambaranao ary indrindrindrindra anananay famonjena satria izany ny antony andefasanao ny teninao tahaka izao hoe mandehanaka mitory ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Fenoan'ny fananao masina aho ary apetrao eto ambafako ny teninao mitenena aminay tsirairay avy ianao any tokantrano any sy izay sofina rehetra mandre izao afatra zao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovako izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ohatra ny mampatsiaro kely aho hoe maninona moa no ataon'Andriamanitra mandre teny matetitetika tahaka izao aho tahaka izao koa ianao. Zao ry havana. Tena matsiaro ilay fitiavan'Andriamanitra fa tena tia antsika mihitsy izy. Milohany ialantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty dia jerevako ilay fitiavan'Andriamanitra tena fatany loatra manko ilay asarobidina zany atao hoe fanahy ao anatsika ao. Tena fatany izany. Tsika indraindray tsy mahalala an'izany ry havana. Zay ny antony andefasan'Andriamanitra ny teniny tahaka izao matetitetika. Ary ataony renesinao mihitsy aza isan'andro. Ny antony dia zao tena tianao izy satria hoy ny soratra masina any amin'ny bokin'i Ezekely any hoe tsy sitrako izy ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy. Tena tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hafatesanao indrindrindrindra maty tsy misy an'izany atao hoe nandray ny famonjena izany ianao. Zay ny antony andrenesanao le teniny tahaka izao. Androany mba hiresaka kely ianao ity indray tena anjaran'ny marina fa tena anjaran'ny tanora ny voasoratra ato kanefa koa ny tenin'Andriamanitra moa tena natao an'ny rehetrarehetra. Samy maka daholo samy mandray zay mitandrefy azy zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny mpitoro-teny toko faha 1:7 sy ny 10 no andraisantsika nyty tenin'Andriamanitra ty ary ny mpitoro-teny toko 12:1. Katakanao ajereo tsara ary arao tsara zao le ava le tenin'Andriamanitra tonga amintsika rehetra ny tokantrano any izy ty moa tena mivantana ho an'ny tanora izy ty. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mifaliry zatovo izy dia mbola tanora ianao arao ka mifonao izy na mifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehanao izy any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereniny masonao. Nefa ao koa fantatrao izy fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao any amin'izany rehetra izany. Tenin'Andriamanitra ry havana mivoy mivantana ho an'ny tanora izy ty ary ny toko 12:1 ihany koa ny fanampiny zao le teny io manao hoe tsarovo ny mpanaonao amin'ny andro rehetra amin'ny andro fahatanoranao dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ozy ny taona zay anaovana hoe tsy sitrako zao. Hoe tena mivantana ho an'ny tanora ity ary tsapa moa fa mba nandalo an'izany koa ny tena tao anatin'izany fotoana ny fahatanorana zany ary natsoan'Andriamanitra za tena natsoan'Andriamanitra tamin'ny 420 taona koa zany hoe tao anatin'ny fahatanorana mihitsy aho ny tena natsoan'ny Tompo ary talohan'izay aho tena tsapako mihitsy ny tena fahamarinana zao afatr'Andriamanitra zao ary zay ny tena rehefa tonga amin'izao taonako zao aho ary nandalo zavatra maro ary tsapako ihany koa fa tena misy tanora maro be eto amin'ity firenetsika ity ary manerana n'izao tontolo zao. Ary raha manaraka ianao saika azo lazaina hoe ny tsasa manila ny mponina eto ambonin'ny tany inge zao tena tanora daholo
dia eno tsara zao afatr'Andriamanitra zao. Somary mamerina kely aho hoe le fitiavan'Andriamanitra atao anatintsika, alefan'Andriamanitra ho atsika, ny antony andrenisanao an'izao teny zao. Tena tiany ianao, tsy tiany ianao tena hoe hivarina hijaly mandrakizay any amin'izany atao hoe farimy rehetra fa misy zany. Napetrak'Andriamanitra atao anatin'ity soratra masina ity zany farimy rehetra afy zany. Jesosy raha tonga aty dia nitory an'izany ary tsy niambamba mihitsy izy nanambarana zany hoe raha maty ny olona ka tsy mandray ny famonjena dia efa nanomana an'izany atao hoe farimy rehetra afo Andriamanitra. Vakeo nge mibokiny asan'ny apôstôly toko 20 ahitanao an'izany, toko 1:20, toko 2:20, ny filazantsara efatra izay hitanao amin'ny toritenin'i Jesosy dia saika manambara an'izany. Verina kely amin'ity le hoe mila mijery tsara kosa ianao amin'ity teny ity, raha miteny ny tenin'Andriamanitra ity hoe mifaliry zatovo dia ny mbola tanora, mila mihaino tsara ianao, mamantatra tsara ny fipetrak'izany teny zany, satria ohatran'ny hoe asian'Andriamanitra mifaly tokoa ny olona ao anatin'ny fatanorana. Misy famarinana zany ry havana, fa saingy zao misy karazana fifaliana ataon'ny olombelona le ty ambonin'ny tany zay, ka zay ny tena mila jerenao. Amin'ny andron'ny fatanorana tokoa manko tena vanim-potoana io miara-manaiky amiko angamby ianareo tanora, fa tena vanim-potoana ohatrany hoe tsy eritreretana zany Andriamanitra zany ny fatanorana. Tena tsaroko zany raha tamin'ny fotoana mbola 13 taona mara-pahatonga ohatreo 25 taona fa marina fa nidezaina ihany tao amin'ny fiangonana, marina fa nyresahana ihany zany atao hoe tenin'Andriamanitra zany, fa tsy tafiditra mihitsy ary tsy tato anatiko mihitsy zany hoe velona nge zany Jesosy zany, natongavako tetỳ ambonin'ny tany ange tena tsy tongatonga ho azy tetỳ fa Andriamanitra mihitsy ny nametraka tetỳ. Averiko aminao fa tena vaninandro tena tsy eritreretan'ny fatanorana n'Andriamanitra mihitsy ny fotoanan'ny fatanorana. Eto Andriamanitra tena ampatsiaro anao ary ampitandrina anao kely izy amin'ny tena fifaliana, satria ho iaho hoe misy karazana fifaliana, tsy hoe fifaliana rehetra akory dia tsara daholo. Lasoko ianao resaha fifaliana anankiray ato anaty baiboly ny zanak'Israely nge ry havana, rehefa nandeha kelikely tany enefitra izy dia nifaly sy nandihy teo anatrehan'le omba lahy kely volamena, zany hoe nanangana sampy izy. Tsy hitan'ny Mosesy, rehefa tsy hitan'ny Mosesy dia iarona mony teo dia hoe zao azy manangana eto ty daholo ny volamena, ny kavina rehetra atao firava, atao sampy andizatsika eto, atao Andriamanitra hifalitsika. Ary dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tena navitan'izany zareo ary dia nifaly. Jereva zay karazana fifaliana zay fa fifaliana tena natonga ny fahatezerin'Andriamanitra teo amin'ny ampahany zanak'Israely. Indraindray koa tsika lasa eritreritra fa indraindray misy zavatra ohatran'ny karazana kapoka ataon'Andriamanitra ao amin'ity firenena ity, indraindray ohatran'ny tsy ampozintsika fa ditoro iverintsika fa hoe voajanahary reny. Zay moa ny filazantsika malagasy azy, fa Andriamanitra ry havana tandremo tsara fa misy fifaliana ataontsika indraindray eo anatrehan'Andriamanitra tena zava-doza. Hoy aho ato anatin'ity soratra masina ity misy zavatra be dehibe tahaka izany sy ny zavatra ataontsika, ny fiainantsika misy fifaliana. Zany ry Boaza zany, zany ry ato anatin'ity baiboly ity Nabala zany, ny fifaliana atao amin'ny Nabala ambany ry Boaza dia zao fifaliana ny fisotrotoka ao anatin'ny fisotrotoka sy ny fifohana rongony ange misy fifaliana ka amintsika mahita tsara. Ianao zao raha tanora ianao ka manandrana an'izany ary ao anatin'izany dia mahita an'izany karazana fifaliana izany ianao, kanefa tsy zany ny fifaliana tena tediavin'Andriamanitra amintsika. Raha miteny izy hoe mifaliry zatovo
dia mbola tanora ianao. Ny Solomona ohatra ny fifaliana tao amin'ny Solomona nisy fotoana tena nanambady vehivavy maro be Solomona. Zany ny fifaliana tao amin'ny Solomona. Zany ny fifaliana ao anatin'ny fijangajangana. Fifaliana koa zany fa saingy izao tsy le fifaliana tediavin'Andriamanitra zany fifaliana zany. Gamby ianao mahita tsara. Ny zava-mahadomelina isan-karazan'ireo mitondra fifaliana koa ireo. Tena tsapako zany nisy fotoana tena nandalo tamin'izany ny fiainako. Fa tsy fifaliana tena io le fifaliana voalazan'io tenin'Andriamanitra io. Raha mampitenin'Andriamanitra eto, raha mampirisika Andriamanitra eto, mifaliry zatovo dia mbola tanora. Eto Andriamanitra tena mijery tsara ny tena antony fifaliana izay ataontsika amin'izao fandalovantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa matoa Andriamanitra ry avy amin'ny teny hoe amin'ny andron'ny fahatanoranao. Io Davidy io, raha manaraka tsara ny tantaran'i Davidy ianao, misy fotoana tamin'ny fahatanorany Davida. Araka ny voalaza tany amin'ny 17 taona ny tany izy, tao anatin'ny fahatanorana mihitsy izy no nandray ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary nisy fotoana nandalo fifaliana lehibe Davida rehefa nandresy ny Goliaty izy. Azonao tsara angamba le fifaliana tao anatin'izay taon'i Davida zay, fa fifaliana tao anatin'ny fanahy masina nandresy ny fahavalo tamin'izany fotoana izany. Io fifaliana tao amin'ny Davida io. Ianao izay tonga manaraka n'ity afatr'Andriamanitra ity havana. Andao ny Andriamanitra tia ampitodika anao ary jerevo tsara. Zao afatr'Andriamanitra zao hoe raha oka ny fonao za mifalifaly anao amin'ny andron'ny fahatanoranao, zao ny tena tian'Andriamanitra ho tenenina aminao. Davida fa 17 taona izy dia efa natsapy izany fanahy masina tao anatiny. Nisy fotoana tena nandalo fisedrana maso, tena hoe io le antsoina amin'ny teny frantsay hoe tena épreuve mafy be mihitsy Davida. Fa izao ny zavatra hitanao any amin'ny fahatrany amin'ny fanterany Davida dia izao tena nahita fifaliana koa izy teny an-dalana tiny. Marina fa nisy faute lehibe koa nataony. Fa le fifalian'Andriamanitra nateraky ny fanahy masina tao amin'ny Davida foana. Ka raha miteny Andriamanitra eto hoe amin'ny andron'ny fahatanoranao tena azo atao mihitsy zany fifaliana, tena fifaliana avy amin'Andriamanitra. Araka nambarako to za tamin'ny 20 taona koa nandray an' Jesosy. Talohan'izay tena tsapako mihitsy nisy karazana fifaliana. Fifaliana tao anatin'ny fahamamona, tao anatin'ny fijangajangana. Fa tsy reny le fifaliana lazay ny tenin'Andriamanitra eto ry havana zay tokony hiaina amin'ny fahatanorana. Raha teny tian'Andriamanitra tena ho tsapanao amin'izao fahavelomanao zao ry tanora. Eto Andriamanitra mamerina kely aminao hoe tandremo tsara ozy. Ny fahatanorana dia ho ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho fantatra ho fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izay ataonao rehetra. Zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Tsaroko tsara talohan'ny 20 taona ka tsy dia mbola fantatro loatra zany. Tsy dia mbola fantatro loatra ny tena anton'ireo karazana zavatra manahirana sy mafy nandalo tamin'ny fiainako. Fa rehefa nanomboka tena niditra tato anatiko amin'izay le fahazavana le Jesosy Kristy Tompo, dia nanomboka tsapako amin'izay hoe reny zavatra zay hitako ohatran'ny zavatra sarotra sy mafy talohan'ny 20 taonako reny dia fomba anankiray entin'andreon'Andriamanitra sahady ny fitsaran'Andriamanitra. Ety ambony tany ingatsika ry havana efa misy sahady ny ampahany amin'ny fitsarany. Arao ny raha namaky gazety tena nahita tovolahy anankiray tena izy moa dia tena tratra ny sida izy ary tena nampalahelo mihitsy ny fiafarany satria tena nylona tao anatin'ilay fifaliana anankiray, le fifalian'ny nofo tao anatin'ny fahatanorany. Ary dia tena nampalahelo mihitsy ny fiafarany fa dia ao anatin'ny aretiny izy.
ianao zay manaraka ny tiafatr'andriamanitra ty havana averiko aminao ty tenin'andriamanitra ty hoe tsarovy toko 12 tsarovo ozy ny mpanao anao de ny mbola tsy tonga ny andro mahory zay ny ambarany ao fa hiatra amin'ny taona izay fa mbola ho avy ny taona ozy hiatra aminao le hoe tsy sitrako zao andriamanitra no miteny izany de ny mbola tsy tonga ny fotoana ny tian'andriamanitra ambara de zao ny andro andalovantsika eto ambonin'ny tany rehavana de zao isy zavatsarotra be dehibe fomba filazan'i Jesosy azy moa any amin'ny toko 7 amin'ny Matio de hoe ho avy ny rika ho avy ny tafitro ho avy ny tadio ry tanora miaino ny tiafatr'andriamanitra te zany tenin'andriamanitra zany tsy maintsy marina ho avy ny rika ho avy ny tadio zany isy problema isy zavatra sarotra mafy be midiny ity ambonin'ny tany a mandalo ny fiainantsika zanak'olombelona androany ianao ampanjalovan'andriamanitra ny ty afatra ty androany ny sofinao tsarovo ozy ny mpanao anao amin'ny andro fatanoranao hoy aho hoe anisan'ny zavatra lehibe ry havana amin'ny fahavelomana indrindra fa amin'ny fatanorana ny andraisanao an'ilay mpamonjy ilay Jesosy Kristy ho tompo ny fiainanao zay vao tena fantatrao midika nyity fahavelomany ty ny akamaroan'ny tanorany ny akamaroantsika ihany koa na olo-dehibe azy tsy tena mahalala loatra ny antony fahavelomantsika ary tsy tena mahita loatra ny tena tsara n'izany atao hoe fiainana entin'i Jesosy fa sodoka amin'le fifaliana anankiray tsika le fifaliana ara-nofo zay tena anisan'ny fitaka ataon'ny devoly amin'ny olona maro hitona azy makany amin'ny fahaverezana mandrakizay renonao raha renao tiafatr'andriamanitra ty fa ozy ny tenin'andriamanitra manko miveriny impito mihitsy amin'ny fiangonana fito tany izy minora ary amin'ny fiangonana rehetra manerana zao tontolo zao zay manantsofina aoka izy iaino zay lazainy ny fanahy ny fiangonana koa hivavaka ho anao vavaka ho anao aho tsy fantatra aizanao mandre an'izao afatr'andriamanitra zao raha tapa-kevitra ianao androandro tanora tia ny fotoana ekeo Jesosy Kristy ho tompo ny fiainanao mba ho fantatrao ny antony havelomanao sy ny tena dika ny fifaliana raha mitady fifaliana ianao vavaka sika raha eo misaotra anao lehibe aho ny amin'ny teninao zay nambara teto misaotra koa ny amin'ny fanahy masinao zay miasa mahery ny tokantrano any matoko sy manantena fa andriamanitra lehibe anao ary mahafantatra ny tsirairay avy ankehitriny raha nambarako teto ny afatrao ny angatahako aminao andriamanitra mba hitondra famonjena ho an'ny maro ny afatrao zay ndorenesiny teto anonderanao ny voninahitra mandrakizay ry tompo tsara indrindro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovako izany vavaka izany